betsaka ny feo mandeha mahakasika ny hoe tsy araka ny tokony ho izy ny vola izay omeny ny ratsamangaiky ny senia any amin'ireo mpandray anjara amin'ny fanatanterahana ny fifidianana rehetra. Dia zao zany no teti-bola izay tapaka ary tanterahana koa izay miala amin'izao zavatra voalaza zao zany dia asokajiana ho manao fanodidinam-bola sy manao tsy fanaran-dalàna. Ny vola omena ny mpikambana eo amin'ny birao fandatsaham-bato membre bureau de vote 10 izy ireo mandritra ny formation na le fifanana ataony dia R1,000 isan'andro. Roa andro izy io matetika, raha roa andro zany dia roa alina. Ny indemnité vola omena ny mpikambana amin'ny birao fandatsaham-bato 5 izy ireo omena azy ireo tsirairay mandritra ny androm-pifidianana dia 5,000 sy R1,000 isan'olona. Ny vola omena ny lehibe ny fokotany, ny filohan'ny birao fandatsaham-bato ary ny filohan'ny CEC dia ny commission électorale communale amin'ny fanaterana n'ilay voka-pifidianana dia R1,000 isan'olona avokoa le zavatra andresako teo. Be dia be mahazo famatsim-bola avokoa ngamba tsy voatanisantsika ny lafiny maro ireo mpikambana amin'ny SRMV, ireo mpitandro ny filaminana izay miaro mandritry ny 5 andro ny biraon'ny SRMV, ireo mpikambana eny anivon'ny sampana rehetra izay mandray anjara ny fifidianana. Ngamba tsy voatanisantsika fa dia be izy reto fa ireo ny tena miteraka ny ady hevitra be. Tsara ny manamarika fa misy didim-panjakana izay nivoaka ary dia mahabe resaka ihany satria misy lela vola izay voatonona ny anatin'ny didim-panjakana io fa tokony omen'ny senia ny lehibe ny boriboritany. Eto anefa dia manazavo zahay fa ny vola izay omen'ny senia any amin'ny ratsamangaiky anay dia mahazo ny lehibe ny boriboritany satria izy ireo dia natao ao anatin'ny antsoina hoe commission électorale communale. Mahazo eo amin'ny 187 500 na 200 000 araka ny toerana misy azy. Mahazo ny chef de fokotany mahazo 100 000 isan'isany ny chef de fokotany, ankoatra n'ilay 10 000 izay voalaza ho taream-piandohana rehefa andeha anatitra an'ilay entrance. Misy maromaro ihany koa ny mahazo anjara vola avy amin'ny senia ngamba tsy ho voatonitsika fa ireo ny an'ilay chef de fokotany, ny an'ilay membre ny bureau de vote, ny an'ilay délégué mpanjakana, ireo ny nambarako teo. Fa ny total be ny vola izay atokan'ny senia ho indemnité na vola omena n'ireo rantsamangaiky sy ireo mpanatanteraka ny fifidianana rehetra manerana ny nosy mandritry ny session iray zany hoe mitovy amin'izay koa zany no omena indray amin'ity deuxième tour ty dia zao 6,734 167 000 ariary. 6,734 167 000 ariary. Io zany tsy ao anatiny ny senia foibe ny anay ilay 300 eto amin'ity foibe ity tsy ao anatin'izay. Zay no lela vola tsy vidina fitaovana zany fa indemnité. Maro manko ny resaka ny hoe vola be raha sur les 40 milliards zany 6 milliards efa lany amin'ny indemnité ny any fotsiny ny eto amin'ny foibe mbola tsy anatin'izay. Premier tour fotsiny koa zay, ny deuxième tour zany mitovy amin'izay ihany 6,734 167 000 ariary. Zay zany ny mangarahara eo lafiny ny vola nampiasaina moa dia fantatrareo ngamba hoe 56 milliards avy amin'ny teti-bolam-panjakana ary tsara koa mamerina ihany mangarahara fa misy mandiso le mpampita vaovao hoe 15 millions d'ariary ao anatin'ny SACEM vola be zany
zao tamin'ny 2013 zegny ka 60 millions de dollars aizany betsaka ny 60 millions de dollars avesany 15 millions de dollars raha izy zay faharoa io 15 millions de dollars io dia tsy amin'ity élection présidentielle tiako no mba ampahafantarinareo mpanao gazety azy satria zao mba miaino mpanao gazety ny tena taloha dia miaino tsara ina indray lazainy zareo ato hoe ahoana ono mahatonga ny mpamatsy vola iraisam-pirenena mbola tsy fantatra akory fa isy deuxième tour dia fa nanome vola indray a nefa ny fidirana voalohany ore olona io sasen'io nge ka tsy hanaovana n'ity élection présidentielle ty fotsiny io sasen'io averina amintsika rehetra ndray ifantelo ny androany fa io sasen'io a dia ampiasaina io 15 millions de dollars io zany ampiasaina amin'ny fifidianana rehetra zay ho tanterahana atao anatiny 3 taona tsara marintsika aleo apetraka aminareo ny mariny ary vazainy lazainy zay fifidianana rehetra atao eto Madagasikara mandritry ny 3 taona nanomboka 2017 2018 2019 reo le 3 taona ampiasana le 15 millions de dollars fa tsy ty fotsiny mbola io zany no ampiasaintsika amin'ny élection législative mbola io zany no ampiasaintsika amin'ny élection communale sy municipale fa tsy hoe élection présidentielle ty fotsiny zay no mahatonga an'io mbola tsy nivaly ny premier tour dia fa nisy manome vola ary mety mbola nisy anome vola indray rapitra na dia vita ary ny deuxième tour mbola nisy anome vola ihany satria tsy présidentielle ihany ny ampiasana an'io fa mandritry ny 3 taona io vola io a zay élection rehetra ao anatin'izay